Toy ihany fandarantsika mitaranja marathon izay andray lalao resam-pirenena ihany koa tsika misy kemianina amin'ny rahalahy ho tonga eto Madagasikara andray anjara amin'izany marathon international de Tana zany izay ho tanterahana amin'ny herin'ny androany eto amin'ny tanànan'Antananarivo. Ho tanterahana ny alahady 9 oktobra ho avy izao ny marathon international de Tana izay eo amin'ny andihany 420. Manoloana ny lapan'ny tanàna etsy Analakely no iaingany azakazaka zareo avy eo amin'ny ordre de Saint-Terre sy ny fédération malagasy ny taranja fototra atletisme no tomponatoka amin'ny fikarakarana ny faninanana. Amin'ny mahafaninanana resam-pirenena azy dia fantatra fa handray anjara amin'ity faninanana ity ny firenena kenianina izay kalaza amin'ny azakazaka lavitrezaka. Teratany kenianina rola araka izany no ifampitana amin'ny malagasy. Ny voalohany dia Isamy Kiber Kipkorir 13 taona izay efa nandray anjara tamin'ny marathon ny Varsovie. 2 ora 7 minitra sy 17 sekondra no namitany izany tamin'ny izany fotoana izany. Ny kenianina faharoa kosa dia i David Kisang izay raika amby 30 taona izay efa nandray anjara tamin'ny marathon tany Korea Atsimo kosa indray. 2 ora sy 7 minitra sy 17 sekondra kosa ny feom-potoana namitany izany. Araka ny nambaran'ny mpikarakara dia vonina izy ireo amin'ny fandraisana ity marathon international de Tana ity. La 14e édition du Marathon international de Tana qui aura lieu le dimanche 26 octobre. Nous attendons tous les Malgaches et toutes les personnes autour d'ici ou d'ailleurs à venir participer à ce marathon. C'est un grand événement sportif organisé cette année par le World Trade Center, qui est une filiale du groupe Vision Madagascar. World Trade Center qui agit pour la promotion du sport, de la culture et de l'événementiel. Nous attendons déjà 100 provinciaux qui se sont inscrits. Nous avons déjà 300 inscrits dans Madagascar et nous attendons encore plusieurs inscriptions venant de l'étranger. Nous avons des coureurs d'Afrique du Sud et de l'ASO qui vont venir. L'ASO nous suit de près pour cet événement, la Maurice Sports Organization. C'est eux qui sont à l'initiative de l'organisation du Tour de France, du Paris-Dakar, du Marathon de Paris ou encore du Running Marseille. Donc nous sommes vraiment tous regroupés et réunis pour ce marathon avec la commune urbaine d'Antananarivo, la Fédération malgache d'athlétisme, Total qui est notre partenaire officiel et d'autres sponsors et partenaires et intervenants. Raha ny fanomanana natao ho an'ny atleta malagasy dia nanambara izy ireo fa dia vonina tanteraka hiaro ny voninahitra Madagasikara ary nanambara fa dia tsy ny kenianina rehetra akory no kalaza amin'ity azakazaka ity satria azo resena tsara izy ireo. Mbola hiakatsehatra ihany koa Irasoa Arzay Clarisse eo amin'ny Skatjazavavy amin'ity andihany 420 amin'ny marathon international de Tana ity.